ianareo rehetra malala an'Andriamanitra sady voanso no masina mbola ho ampitombanao aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra be voninahitra be fitiavana, fifaliana ho anay indray no manampina anao amin'izao maraina izao. Fahaposaka ho aminay ny fitiavanao. Ary efa nipofoana tao amin'i Jesosy Kristy zanakao izany, ka tonga olom-baovao izay. Nitenena tompo mampaheresy, fa miteninao tena mamelona anay, ary ianao ihany ny fanantenanay eto amin'izao fiainana tany izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Filazantsara araka ny Lioka toko faha-efatra andininy faharoa amby efapolo ka hatramin'ny faha-efatra amby efapolo. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny maraina ny andro, dia niala Jesosy ka nakany an-tany foana. Ary ny vahoaka nitady azy, dia nankeo aminy ka te hiazona azy mba tsy hialany tao aminy. Fao izy taminy tsy maintsy mitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny amin'ny tanàna hafa koa ao, satria izany no nanirahana azy. Ary izy nitory teny tao amin'ny sinagoga eran'ny Galily. Amen. Ray Masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny filazantsara ka ny Lioka toko faha-efatra andininy faharoa amby efapolo ka hatramin'ny faha-efatra amby efapolo no misy ny afatry ny tompo antsika riana. Akanandoha hevitra hoe tena tiantsika ny tompo. Tena tiantsika ny tompo. Ireo andiny foratra masina anankiroa dia angatakarantsika n'izany fitiavan'ny tompo izany. Voalohany tena tiantsika ny tompo satria mivavaka hatrany ho antsika izy. Mivavaka hatrany ho antsika izy. Voalaza ny andininy faharoa amby efapolo. Ary noho ny maraina ny andro, dia niala Jesosy ka nakany an-tany foana. Raha mijery ny ao anaty baiboly isika, dia hitantsika eo akaikin'ny lohateny fa mitantara an'io fihetsika nataon'i Jesosy koa ny filazantsara araka ny Marka toko voalohany andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Ary dia mifameno sy mifanazava rahateo izay amin'ny tenin'Andriamanitra izany, satria zavatra ray ihany no tantarain'i Lioka sy Marka. Ka ao amin'ny Marka toko voalohany andininy fahadimy amby telopolo dia manamafy fa io Jesosy nivoaka nakany an-tany efitra dia nivoaka mba hivavaka toy ny fanao. Izao no voasoratra. Ary ny fomaraina alina koa izy, Jesosy io dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Nivavaka tany. Ho iaho efa fomba amin'i Jesosy io misitaka eo mba azo mitokana mivavaka. Mivavaka ho an'iza moa? Hivavaka ho an'ireo rehetra izay nanatona azy. Abetsaka toy ny nanatona azy, na ny marary, na izay nikejany ny demoni, samy misotrany sy nampaherezana. Mivavaka koa izy ho an'izay olona tsy nahita azy. Eny mivavaka koa izy ho an'izay nametsika azy. Fa izany ny fampianarana antsika nampianarana ny mpianatra, ny saora izay manozona anareo, mivavao an'izay manisy ratsy anareo. Ary modelo antsika izy. Fa maninona Jesosy no mivavaka ho antsika? Izany hoe mitondra antsika ao anatrehany iray. Satria zava-dehibe ho an'Andriamanitra iray izany hoe misy mitondra eo anatrehany. Ary izany no tonga antsika mifampaherina hoe mba mifampivavaha. Zava-dehibe izany. Hoentinao amin'Andriamanitra, prezentenao amin'Andriamanitra ilay olona ka handray azy, andinika ny momba azy. Maika moa fa zany hoe Jesosy Kristy no mitondra anao eo amin'Andriamanitra iray. Zava-dehibe izany. Tsara raisitsika amin'ny fifaliana izany. Ary tsaroa fa mandraka ankehitriny
dia mivavaka ho anao eo ankavanandray Jesosy Kristy. Fitiavana tsy misy ohatran'izany. Ary zany no manazava an'ilay hoe fitiavana mandrakizay no mitiavaka anao. Matetika isika manadino na mieritreritra fa hoe manadino antsika Andriamanitra rehefa misena zava-tsaky izy. Tsia, tsy manadino antsika izy. Mivavaka ho antsika hatrany izy. Ianao koa mianarana mitondram-bavaka ny hafa. Oeto ambavaka ny vadinao. Aza mitaraina fotsiny fa tena oeto ambavaka ny fonao. Ny zanakao, ny piraita-po aminao. Mianara mitondram-bavaka, mivoaka n'ilay tokantrano sy fianakaviana, olona hafa. Izany no ampianarana Tompo antsika. Sorona daholo isika rehetra. Ary very-piaino no ampianarana Tompo. Na izay manenjika anao azy. Vavaka ny fanafodiny no ampianarana Tompo. Anamboara ny Tompo ny fonao sy ny sainao. Ary anamboara ny olona izany olona izany koa. Fa ny fiasan'ny fivavaka ny marina mahery indrindra ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, tena tia antsika ny Tompo. Tia antsika Jesosy Kristy satria nahoana? Mitady antsika any amin'izay misy antsika any izy. Mitady antsika any amin'izay misy antsika any izy. Eo izany moa dia hoe nivoaka hatrany anefitra azy. Ary no mety eritreritra hoe iza no hitady? Na any an-tany efitra izay tsy misy rano sy misy ny hafanana aza dia hita amin'ny Tompo no misy anao. Ary zao voalaza mo 10:7. Maninona moa izy no mitady antsika any amin'izay misy antsika rehetra? Tsotra ny antony, hoy izy, tsy maintsy mitoro ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho, satria izany no nandrara. Tsy mba mipetrapetraka amin'ny tompontsika. Mitady antsika amin'ny fotoana rehetra. Raha vakinao ny toko mialohany io dia voalaza vao maraina koa izy dia nandeha mitoro-teny, nandeha nanasitrana, ny atoandro, ny hariva, nakany amin'ny rafozam-bava ny Petera, nanasitrana azy zavatra mitavy izy. Izany no tompontsika. Tsy mba mipetrapetraka fa mitady antsika amin'ny fotoana rehetra, manafaka antsika. Tena tia antsika izy. Ary mahatsiaro fifaliana ny olona izay anaovana izany. Ka izany no mahatonga ilay vahoaka eto, voalaza tao Kapernaume, nidongona eo, aiza ianao? Nijanona ihany ianao eto aminay. Fa Jesosy moa izany no teny hoe tsy maintsy mitory any amin'ny hafa koa aho, satria natao ho an'ny olona rehetra Jesosy Kristy. Tsy maintsy mitety ny tanàna rehetra tao Israely izy. Aoka tsy eritreretinao hoe ho antsika ihany dia atao mirindrina efatra ihany. Ny zanak'Israely koa mahatratra an'izany fakapanahy izany. Hoe Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra ihany, ny firenena ihany, ny Jiosy ihany no vonjeny. Tsia! Mpamonjy izao tontolo izao Jesosy Kristy. Haintsika tsara amin'izao no 7:20. Fa toy izao ny kavan'Andriamanitra fa tontolo izao, omeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very. Izay rehetra mino azy. Ka na Jiosy io, na tsy Jiosy, na vavy io na lahy, na manan-karena na mahatry, mpamonjy anao Jesosy Kristy. Mitady anao any amin'izay misy anao izy. Hoy aho hoe natany an-tany efitra, na any amin'ny olona misy tanàna lehibe, na andehanan'i Jesosy atao izany. Eny hatrany amin'ny faritra izay misy miboka azy teo amin'ny Jiosy matsy, rehefa tratran'ny fahabokana ny olona dia atoka-monina tsy mahazo mifandray amin'ny be sy ny maro. Fa vao natazana azy zareo dia niazakazaka. Ny boka tsy azo atonona sy kasihana fa nanantona azy izy. Ka izy amintsika izao no mbola sailaza hoe mbola tsy naheno sy tsy nahita amin'izany Jesosy Kristy izany. Efa mitady antsika any amin'izay misy antsika rehetra izy. Fa raha ny tena marina isika aza no mandositra azy. Tena efa nandositra ny Tompo daholo isika rehetra. Indrindra antsika mieritreritra hoe izy efa manam-pahaizana, efa manana ny harena ampy, ataoko inona moa izay Andriamanitra? Izany hoe ilay fanosorana an'Andriamanitra. Efa tia ampitan-dranomasina ka dia atao inona intsony moa no mivavaka, mampalahelo tokoa mandray an'izany ry havana. Fa be dia be ny zanaka malagasy tany Madagasikara tsy asa na hoe tahotra ray aman-dreny na izay ve ilay tontolo iainana dia hoe mba nivavaka nakany am-piangonana foana. Fa nibetsaka ny zanaka malagasy rehefa tonga ampitan-dranomasina tsy hita ny am-piangonana intsony. Hita amin'ny Tompo ny misy anao ary mampahery anao izy raha mandray izao volasan-tsara izao.
tsisy toerana izay tsy hita amin'ny tompo zany. Mba nanandrana an'izany koa ny Jiosy fa niaiky ny mpanao salamo rehefa avy ao salamo fa 7:30 andininy fahafito sy fahavalo. Aiza no ialako amin'ny fanahinao Andriamanitra? Aiza mampisorako feo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra azaho, any ianao. Ary na dia manao ny fiainana tsy hita ho fandriako azo aho, indro any ianao. Amin'izao alahady ny AFF asa fitoriana-pilazantsara zao dia mampianatra antsika amin'izany fitoriana-pilazantsara nataon'izany Jesosy Kristy. Tsy mipetrapetraka, tsy mandramandry saina. Zareo ilay izy hoe vao maraina izy dia mivoaka indray hitady. Zany eo fa niatreretiny hatramin'ny alina io. Ianao koa manodidina anao, mety piratam-po aminao, mety ho vadinao azy. Mbola malaina izy hivavaka. Taony amin'ny fitiavana izy. Fa ianao ny fitaovana am-pelatana amin'ny tombo azy. Manana mpiara-miasa ianao, manana mpiara-mianatra ianao. Mbola tsy manana fiangonana le. Ianao ilay fahazavan'Andriamanitra. Hitaona azy. Aza mora kivy. Mety hitaona ianao indray mandeha indroa intelo, mbola tsy handeha izy. Fa tsy izany ny hijanonantsika. Mila mitory foana isika tahaka ny fiangonana. Misy fitoriana amin'ny tenin'Andriamanitra hatrany. Mandra-piavy ny tompo. Meteza ianao plaza amin'izany vaovao mafaly zany. Ny apôstôly Paoly koa dia niaiky mihitsy hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Io ilay nanenjika ny kristianina fahiny. Fa rehefa tena tafahora tamin'ny tompo dia resy lahatra hoe tsy izay ny lalana. Tsy izay ny lalana fa ny fibebahana, fangoratena. Ka natonga azo mpitory ny filazantsara tena mafana fo. Inona ny antony? Rehefa tsy mitory ny filazantsara izy dia tahaka ny manangona loza eo an-tampon-dohako, satria mba nivojena ihany nefa malaina nijoro vavolombelona sy fotoana ny hafa. Revana androany alahady 1 septambra dia atsiarovana ny faha 20 taona ny attentat na ny fampiororona izay natao tany États-Unis. Ao anatin'ny 2 minitra vitsimonja dia mahery 3,000 ny olona maty ary 9,000 naratra mafy. Ny mbola mipotra takaitra mihitsy lazaina tsody. Tsy nisy niomana ho fato ireo olo ireo afa-tsy ireo mpampiororo. Tsy afaka tsara mihitsy tsika hoe dia olona zao tontolo zao tsy mino an'Andriamanitra ireo matoa maty tsia. Rehefa tonga amin'ny fotoana an'Andriamanitra dia tsy misy afaka mandasika. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe raha tonga izany fotoana an'Andriamanitra izany, tsika ve tena efa vonona, efa tsara fihavanana amin'Andriamanitra sy ny mpiarabelona aminao ve ianao? Ry havana, aza manjeny ny andro lava, ny vonoana isan'andro, ho vavolombelona ny fitiavan'Andriamanitra, ny taona ny hafa, ary tsarovy ao anatin'izany rehetra izany, fa tena tia ianao Jesosy Kristy tompo. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le texte pour notre méditation de cette semaine se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 42 à 44, dont le thème est « Le Seigneur nous aime tant ». Ces 3 versets nous suffisent pour comprendre ce thème. Le Seigneur nous aime tant car, premièrement, il intercède pour nous. Il est dit au verset 42, « Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. » Et nous savons que Marc 1, 35 à 39 est le parallèle de ce texte. Donc ces 2 textes s'expliquent. Et dans Marc 1, 35, il est bien dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » C'est clair, la raison de cette retraite, c'est l'intercession. Jésus a l'habitude de porter en prière ceux qui l'ont approché, ceux qui ne l'ont pas encore vu, et même ceux qui le haïssent, comme il l'a encouragé de le faire. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.
Bien sûr, Dieu prend en considération toutes les personnes qu'on présente à lui. Et surtout quand c'est Jésus-Christ, son Fils, qui le porte. Souvenez-vous que le Seigneur pense toujours à nous. Mais nous pensons souvent que Dieu nous a oubliés lorsque nous passons par des épreuves. Non, il nous porte toujours en prière. Il nous cherche une issue à sa manière et à son temps. Alors soyons confiants. Vous aussi, exercez-vous à intercéder pour les autres, pour vos proches, pour ceux qui sont en difficulté et même pour vos détracteurs. C'est une charge noble, c'est une source de bénédiction pour les chrétiens, car il est dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le Seigneur nous aime tant car, deuxièmement, il nous cherche là où nous sommes. Il nous cherche là où nous sommes. Jésus a dit au verset 43, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Que ce soit à Nazareth, c'est-à-dire au sud d'Israël, ou à Galilée, au nord, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Le peuple d'Israël même a bien voulu que le Seigneur soit seulement le leur. Mais Jésus leur a bien démontré qu'il est le sauveur de tous. Comme il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que vous soyez dans le désert ou dans un autre continent, sachez que le Seigneur est capable de vous chercher et de vous toucher. D'où l'affirmation du psalmiste. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là. Alors vous aussi, devenez les yeux de Dieu, les pieds et le cœur de Dieu qui cherche et ramène des égarés dans sa bergerie. Faites-le par amour, car vous avez déjà été cherchés et vous avez déjà été délivrés aussi. L'apôtre a déclaré même, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous nous attirons des malheurs sur nous-mêmes si nous ne faisons rien pour encourager les gens à venir à Dieu et à servir Dieu. Chers amis, c'est sûr que notre Seigneur nous aime tant, car il intercède constamment pour nous. Il nous cherche partout, là où nous nous cachons de lui-même. Nous aussi, osons et exerçons à porter en prière les autres. Cachons nos peurs et nos indifférences. Osons ramener les autres au Seigneur, car c'est un devoir qui nous incombe tous. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.